ombaeno ny feony miantso anao o azay fa efa miandry anao ny tomponao te handray ny tananao o mavaly ny fanasany anao fangana reka modi efa ulauni ati sesosianenu niantswanawani efa miandanjako ny fity tsara kokoa ny mibebaka dieny zao satria tsy hoe oravizao tany zao kunganu lamari nyanswaka izaso mibeba liuva manantu amizaso tanuma ifiki ifamuze oeke ani oeke nifamuze tuluchana oeke azae otele nitanani sesoni ulacha namunze ulae sivofafa oeke ankafaligny indray no iarabanantsika tsirairay avy amin'ity anio ity. Amin'ity herinandro ity isika dia hiresaka mahakasika ny hoe isika rehetra manao tsia amin'ny herisetra. Koa ny amin'ity anio ity dia hiresaka ny zava-misy ao an-tokantrano isika miaraka amin'ny sampany amin'ny didin'ny vehivavy sy ny ankizy eto amin'ny Fédération Madagasikara foany. Koa izany dia hitafatafatsika miaraka amin'ny vadisoa Andriamparatiana. Ary ao finaritra tompoko.
hiresaka mahakasika ny tokantrano zany isika aloha izao. Izay zany loha hevitra voalohany izay ho resantsika. Manahoana ny tokantrano? Toeram-pialofana ve ny tokantrano? Petraka dia meloa ny fanontaniana hoe inona tokoa moa ny antom-pisian'ny tokantrano? Samy manana ny valiny isika ary noko fa samy manana havaly daholo ny tsirairay avy. Satria afaka hitentsika hoe ao ny fodiny, ao no isakafoanany, ao no matory, honenana amin'ny androm-piainana rehetra ny tokantrano. Enina dia efa manambady miala amin'ny tokantrano anankiray ary ny tanora na ny olona iray dia manorina tokantrano vaovao indray izy, dia mbola tokantrano ihany ny anarany. Ao amin'izany toerana izany no fialana sasatra. Misy ihany koa dia ao mihitsy ara no miasa. Ny ankizy indray rehefa avy milalao na avy mianatra dia miazakazaka ihany makany tokantrano. Raha sanatria moa misy zavatra manjo azy any ivelany any dia miazakazaka aingana izy mody ao an-tokantrano mitaraina sy mila fonjy. Ny fiainana rehetra dia ao an-tokantrano avokoa ny ampahany betsaka indrindra. Ny fitenitsika malagasy ara moa dia natao mihitsy hoe mamy ny mody. Toeram-pialofana ny tokantrano ary izay ny tena tanjona isian'ity tokantrano ity. Toerana ahitana ny zavatra rehetra, toerana hanalana izay mavesatra rehetra, toerana ahafahantsika mamerina ny aintsika ary mamerina ny aina izay reraka ihany koa. Raha izay ary no zavatra tokony hisy ao an-tokantrano, ahoana ary ny zava-misy marina eny amin'ny fiarahamonina? Andeha raha antsika ity fianadadiana iray ity miaraka amin'ny mpanao gazety Vonina Rakotondratsimba. Miarabanao izay ao anatin'izao fandarana manokana iresahana ny ady amin'ny herisetra izao. Aoka izay ny loahevim-dehibe hovoizina mandritra izao herinandro izao. Amin'ity fiandohana ity dia resaka mikasika ny antsoina hoe herisetra ao an-tokantrano no ampahafantarina anao. Amin'izao fotoana ifampiresantsika izao dia misongadina be ary mirongatra izay no azo ilazana azy ity karazana herisetra anankiray ity, indrindra ao anatin'ny fotoanan'ny Covid-19 sy ny amehana ara-pahasalamana tsy eto Madagasikara ihany fa saika maneran-tany mihitsy. Ho antsika eto Madagasikara namoaka tatitra fanadihadiana manokana momba izany ny tahirin'ny firenena mikambana momba ny mponina na ny UNFPA niaraka tamin'ny ministeran'ny mponina sy ny fiahiana ara-sosialy ary fampivoarana ny vehivavy nivoaka tamin'ny volana Jolay 2024 izany tatitra izany. Nisongadina tao anatiny fa mitombo ny herisetra lasa maherisetra masika ny olona ao amin'ny tokantrano tsirairay. Ny 420 isan-jaton'ny olona nanontaniana dia nilaza izay fitombony ny herisetra sy ny asiahana eo anivon'ny tokantrano izany. Ka nambaran'izy ireo fa ny 320 isan-jaton'ny manao izay herisetra izay masika miteny mahery sy ny sisa ao an-tokantrano dia matetika ny 320 isan-jato dia ny raim-pianakaviana na ny vady. Ireo ny tena manao izay herisetra izay. Ho andro niarany herisetra indray tao anatin'ny tokantrano dia ny 20 isan-jato teo eo dia niarana herisetra ara-tsaina. Izany hoe mety vokatry ny fiteny mahery, vokatry ny fijery izay mandratra sy ny sisa dia ny 20 isan-jato teo no niaran'izay tao anatina tokantrano naritra iny fotoanan'ny Covid-19 izay mitohy hatramin'izao fotoana iresantsika izao.
raha diniana ihany koa inona marina no tsara ho fantatra mikasika izany hoe erisetra ao an-tokantrano izany. Ireo karazana erisetra rehetra dia mety ho hita ao an-tokantrano. Eo ny erisetra ara-tsaina resantsika teo, ny erisetra ara-bola, ny erisetra ara-batana izany hoe ny vono sy ny fikasihan-tanana, ary ny erisetra ara-nofo dia tsikaritra izany. Ny tatitra ihany no nahafantarana fa 420 isan-jato no nahitana izay trangana erisetra ara-nofo izay raha tamin'ny taona 2020 iny ny tatitra navoakan'ny UNFPA sy ny ministeran'ny mponina. Ahoana ny mety mahatonga ity erisetra ity? Voalazan'ny mpikaroka sy ny mpandinika fa ny erisetra dia misy io voalohany indrindra manomboka amin'ny fampitahorana. Misy ny fampitahorana mampitahotra izay amin'ny teny no anaovana izany. Mitohy izany ka lasa fandrahonana. Rehefa mandeha ny fandrahonana dia tonga ny fikasihan-tanana. Rehefa tonga ny fikasihan-tanana dia mihodinkodina eo kasitanana, miteny mahery, mandratra, dia miverimberina. Izay le hoe tsingerin'ny erisetra miverimberina ao amin'ny tokantrano iray. Ny olana dia ity, ny olona niarana erisetra miady amin'izany erisetra izany dia mety hamerina ihany koa, tsy voatery ininy, mety miseho azy any aorinany. Ilaina noho izany ny fifehezana ny tena ka mba tsy ho enao izay manaraka izao fantakana izao no anatanteraka erisetra indrindra eo anivon'ny tokantrano izay misy anao, satria sakotra dia sakotra ny fandraisana an-tanana ny olona anankiray izay nandalovana erisetra. Tsy maintsy raisina an-tanana ara-psikolojia izy, izany hoe ara-tsaina. Raisina an-tanana amin'ny fitsaboana ny ara-batana izy raha ohatra ka voakasika amin'izany. Ampiana amin'ny lafiny ara-tsaina ary mety hotoanana ara-bola ihany koa raha izay ny olana mahazo azy. Tsy vitsy ankehitriny ny fitorohana amin'ny trangana erisetra ary misy ny miakatra eny anivon'ny fitsarana ny raharaha. Raha ny tatitra voaray ihany dia ny fokontany no tena andehanan'ny olona. Io ihany koa ireo mpiaramonina, ireo olobe eo an-tanàna no hidodododoana rehefa tojo izay erisetra ao amin'ny tokantrano izay. Eto amintsika Madagasikara, ho antsika malagasy dia manjaka ary mbola lalaintsika lay fiteny manao hoe tokantrano tsy ahaka, ary marina izany voaporofo amin'izay fitediavana vonjy izay ny manatona eny amin'ireo namana sy havana aman-tsakaiza. Misy ihany koa ireo manatona ireo mpitondra fivavahana sy olobe araka nefa nentina teo. Ny tena zava-dehibe ty izao averina ihany hoe aleo isika tsirairay avy izay manaraka ny fandarana tsy hanao erisetra amin'ny ao an-tokantranontsika. Ary koa raha mahita erisetra isika dia afaka mandray andraikitra amin'ny fampitsarana izany, ny fananarana ireo manatanteraka ny erisetra ary koa fandraisana an-tanana sy fanampiana ireo niaran'izany. Raha nanaraka izay fanadadiana nentin'ny vonina rakotina simba izay tsika dia nahita fa tena mampalahelo ny zava-miseho eny amin'ny fiarahamonina. Fa ahoana kosa indray ary ny voalazam-baiboly mahakasika ny erisetra ao an-tokantrano? Andeha arahantsika manaraka indray. Eny ary raha iresaka tsika hoe erisetra dia manana ambara ny tenin'Andriamanitra. Manana ambara tokoa ny soratra masina mahakasika an'izany. Ary irian'Andriamanitra indrindra raha toka hiverina amin'ny laoniny ny tokantrano. Satria ny tokantrano no anisan'ny tsangam-bato izay naorin'Andriamanitra. Ny fianakaviana, ny ankohonana dia anisan'ny famoronana tsara indrindra izay nataon'Andriamanitra. Rehefa miresaka erisetra isika dia miresaka fifandraisana. Matoa misy ny erisetra dia misy fifandraisana tsy mety ao. Misy fifandraisana tsy nahomby ao.
dia ny tenin'Andriamanitra dia manolotra antsika ny tokony fifandraisana ao anatin'ny tokantrano moa zany a dia misy aho dada, misy aho neny, misy aho zanaka, misy koa aho mety hoe taizana ny mpanampy. Manahoana ny tokony ho fifandraisana mba hialana amin'izany hoe herisetra izany. Manana ambara tokoa ny soratra masina mahakasika an'izany. Andeha ho jerentsika aloha ny fifandraisan'ny mpivady satria matetika eo amin'ny lasy ny vavy eo amin'ny mpivady dia ahitana an'izany herisetra izany. Misy fikasihan-tanana ao, na misy teny marary ao, na misy fanambaniana ao na fifanambaniana ihany koa. Andeha ho jerentsika ny soratra masina. Ny Efesianina toko 5 no jerentsika voalohany. Ny Efesianina toko 5 dia ny 2:20 ka hatramin'ny 5:20 aloha no jerentsika. Mahakasika ny mpivady no resahana eto. Raha vao miresaka momba ny vavy dia resahana koa ny mahakasika ny lahy. Dia andeha ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ianareo vehivavy, manekena ny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo. Fa ny lahy ny lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana ary izy no mpamonjy ny tena. Fa tahaka ny aneken'ny fiangonana ny Kristy no aneken'ny vavy ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Dia ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nanolorany tenany hamonjy azy. Izay ilay afatra zany mahakasika ny mpivady. Ianareo vehivavy ozy manekena ny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo. Ny tompo dia tsy manao izay ampalahelo ny fiangonana mihitsy. Ny olona tsirairay dia tian'Andriamanitra avokoa ary ny soa indrindra sy izay mahatsara antsika indrindra no tadiavin'Andriamanitra. Dia ohatran'izany ihany koa ny fifandraisam-pivady. Ianareo vehivavy ozy dia manekena ny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo. Rehefa manao izay azo atao ilay vady dia ny anjaran'ny vehivavy dia ny manaiky ny vady. Manao izay ahasoa azy, manao izay ahatsara ny tokantrano. Dia nitohizany ilay izy. Ary ny lehilahy koa dia ahoana? Tiava ny vadinareo tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana. Kristy dia namonjy ny fiangonana, namonjy ny olombelona maty dia nanolotra ny ainy hamonjy ny olombelona. Dia tahaka izany ihany koa ny tokony hitiavan'ny lahy ny vavy. Andeha ho tohizantsika ilay vaky teny. Ny Efesianina toko 5 ihany dia manomboka eo amin'ny 9:20 indray. 9:20 dia ny 9:20, ny 1:30 ary ny 3:30. Ireo indray no vakiantsika. Ny 9:20 ary. Dia tahaka izany koa ny lehilahy. Tokony ho tia ny vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tia ny vadiny dia tia ny tenany. Fa tsy mba misy olona tsy mba tia ny nofony, fa mamelona sy mitaiza azy dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana. Ajanontsika vetivety aloha. Rehefa tia ny vadinao zany ianao dia tia ny tenanao. Satria rehefa nanao ny mpivady Andriamanitra dia nataony hoe nofo iray ihany izy roa. Izany hoe ny tenanao ihany zany ny vadinao. Ka raha mamelona ny vadinao ianao dia tia ny tenanao zany. Raha mamono ny vadinao ianao dia mamono tena ihany izany. Fa Kristy dia mamelona ny fiangonana, mamelona ny olona. Dia ohatran'izay ihany koa no tokony ho fifandraisana ao an-tokantrano ao. Toko sy andiny manaraka dia ny 9:17. Fa tsy mba ary ny olona ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka iray amin'ny vadiny ary dia ho nofo iray ihany izy roa. Zay ilay voalaza teo. Dia nitohizantsika ihany ilay vaky teny. Na dia izany ary samy tia ny vadiny tahaka ny tenany ianareo lehilahy rehetra ary aoka kosa ny vavy hanaja ny lahy. Iverenantsika kely ilay teny teo hoe ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny. Matetika
ny fisian'ny olo-kafa ho atokantrano izay miditra amin'ny fiainan'ny mpivady, izany hoe mety hoe ray aman-dreny izany, rafozana izany, miditra miara-mitoetra ao amin'ilay fiainan'ny mpivady a, dia nanjary mahatonga ihany koa herisetra sy korontana ao anatin'ilay tokantrano. Ary ilay andininy faranteo izay nafinaritra dia ilaina ny mpivady mifankatia, na dia izany aza ozy dia samity ny vadiny tahaka ny tenany ianareo lehilahy rehetra, ary aoka kosa ny vavy anaja ny lahy. Izay ny fifandraisana tokony hisy eo am-mpivady. Fa raha ohatra ka samy manaraka izay ambarany tenin'Andriamanitra izay avokoa isika rehetra, ny mpivady rehetra, dia eo foana ho azy ny herisetra. Ho tohizantsika indray ara ny ambarany tenin'Andriamanitra. Misy zanaka sy ray aman-dreny ao. Ahoana indray no tokony ho fifandraisan'ny zanaka sy ny ray aman-dreny. Ny Efesiana 1:1 ka hatramin'ny 4. Andeha ho vakiantsika. Efesiana 1:1 ka hatramin'ny 4. Anaka, ny ankizy izany izao. Anaka, manekeny ny ray sy reninareo ao amin'ny Tompo, fa marina izany. Manaja ny ray sy ny reninao, fa izany ny didy voalohany misy teny fikasana, mba ahita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Dia ho tohizantsika ihany fa izany ny fiainana tokony ho asehon'ny ankizy aloha amin'ny ray aman-dreny, maneke ny ray sy ny reninareo, manaja ny ray sy ny reninareo. Tafiditra ao anatin'ny didy folo izany fanajana ny ray aman-dreny izany. Fa raha ohatra ka mahatanteraka izany ny ankizy, dia ho maro andro ary hiadana ny tokantrano. Tsy hisy ny teny mafy sy ny herisetra mahakasika an'izay. Dia ho tohizantsika inona indray no tokony ho ataon'ny ray aman-dreny amin'ny zanaka, raha izay no tokony ataon'ny zanaka. Dia ho tohizantsika dia hoy izy hoe, ary ianareo ray, ny reny koa tafiditra ao anatiny satria iray ihany izy roa, ary ianareo ray aza mampatezitra ny zanakareo, fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny Tompo izy. Zava-dehibe izany. Tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny Tompo izy. Izany hoe ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fomba fitondran'Andriamanitra no tokony hitondrantsika ny zanakitsika, fa tsy ny mamono azy, tsy ny mampijaly azy. Fa raha ohatra ka namono sy nampijaly Andriamanitra, dia mety rariny anga, fa Andriamanitra tsy mba izany, fa Andriamanitra dia fitiavana. Ao atokantrano akoho dia misy ny mpanampy na ny taiza. Ahoana indray ny mahakasika an'izy ireny, satria matetika dia misy ny mampijaly an'ireny olona taiza ireny, mamono ary manao ratsy fitondran'izy ireny ihany koa. Ary izy ireny ihany koa dia misy manao toetra ratsy amin'ireo mpikarakara azy, na ilay atao hoe tompony izany na ny patron. Ahoana ny zavatra tokony iseho? Ny Efesiana 1:5 ka hatramin'ny 7 no andeha aloha vakiantsika. Efesiana 1:5 ka hatramin'ny 7. Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo araka ny nofo amin'ny fahatahorana sy ny fangovitana, amin'ny fahatsoran'ny fonareo toy ny fanekena ny Kristy ihany, tsy amin'ny fanompoana eo imaso tahaka ny mpila sitraka amin'ny olona, fa tahaka ny mpanompon'i Kristy manao izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo. Amin'ny sitrapo manao fanompoana toy ny amin'ny Tompo, fa tsy amin'ny olona. Ohatran'izay izany ny toetra tokony hananan'ireny ankizy atao hoe taiza na mpanampy ireny. Amin'ny fo no anaovana ny raharaha. Tsy tahaka ny mpila sitraka ka rehefa eo imaso dia atao tsara, fa rehefa tsy eo ny olon-dehibe dia manao izay tiana atao na manao zavatra tsy mety. Fa rehefa misy izay dia mahatonga disadisa, tsy fifanarahana, ary mahatonga herisetra na ataontsika hoe fifanolanana izany ao anatin'ny tokantrano. Inona indray no tokony ny toetra ananan'ny tompo indray izany izao, na ireo mpitaiza indray izany izao.
Efesiana toko fahenina dia ny andininy fahasivy no jerentsika. Efesiana toko fahenina ny andininy fahasivy. Ary ianareo tompo manaova toy izany aminy kosa, izany hoe amin'ilay taiza izany na ilay mpanampy, ka atsaharo ny fandrahonana satria fantatrareo fa ny tompony sady tomponareo koa dia any an-danitra ary tsy misy fizahan-tavan'olona aminy. Andriamanitra dia tsy mizahan-tavan'olona, tsy mijery hoe ity izao na ity izao, ity mandra na ity patron da ity mpiasa, tsy mijery an'izany Andriamanitra, tsisy fizahan-tavan'olona fa isika izay mikarakara n'ireny atao hoe mpanampy ireny dia tokony hanao ny tsara mandrakariva. Raha izany rehetra izany no tandrovantsika izay voalaza ny tenin'Andriamanitra dia hiala ny korotana sy ny herisetra ao an-tokantrano. Andeha hiresaka mahakasika ny ankizy isika. Mahasarotiny an'Andriamanitra ny ankizy ary matetika mantsy dia ireny ihany koa dia hiaran'ny herisetra. Ny Mateo toko 7:20 andininy fahenina dia ny andininy 10 ary koa ny andininy 11. Ho hitantsika fa Andriamanitra dia sarotiny mihitsy amin'ny fikarakarana na ny hoe ny fanaovana izay tsy mety amin'ireny ankizy ireny. Dia ho vakiantsika ilay izy. Fa nazovo no anafotoana na dia iray aza amin'ireny madinika mino ahy ireny, hoy Jesosy, dia tsara lavitra ho azy raha natonana vato lehibe fiksoam-bary ny voziny ka alendika any amin'ny ranomasina lalina izy. Ny andininy 10 mitandrema fandrao manao tsinitsinina na dia ny iray aza amin'ireny madinika ireny ianareo. Fa lazaiko aminareo ny anjeliny any an-danitra dia mahita mandrakariva ny tavan'ny raiko izay any an-danitra. Andininy 11 dia hoe ary tahaka izany dia tsy sitraky ny rainareo izay any an-danitra raha overina dia iray aza amin'ireny madinika ireny. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny ankizy na ireo madinika izay everintsika hoe madinika ara-piarahamonina. Mahasarotiny an'Andriamanitra indrindra izy ireny ka tsy tokony ho ampijaliana fahatany. Ny Genesis toko 1:20 andininy 17 dia manambara amintsika fa ny fitaraina n'ireny ankizy ireny izay hiaran'ny herisetra na hiaran'ny tsirariny dia ren'Andriamanitra. Tao amin'ny tantaran'ny Ismaela rehefa norohana izy, norohana tany anefitra rehefa ho faty, nitomany ny zaza dia izao no ambarany. Genesis toko 1:17 dia izao no ambarany. Ary ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza dia niantso any Agara ilay anjelin'Andriamanitra tany an-danitra ka nanao taminy hoe inona izato manjoanao ry Agara? Aza matahotra fa efa ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza eo amin'ny fitoerana. Ren'Andriamanitra ny fitaraina n'ireny zaza ireny. Raha sandratra ireny zaza sy ireny mieritreretsika hoe madinika ireny amin'Andriamanitra ny fitarainana noho ny fampijalinana noho ny herisetra izay mahazo azy dia ren'Andriamanitra izy ireny amin'izay fotoana izay mila mitandrina isika. Inona ary ny fototra? Ny fototra mba hahatonga ny filaminana ao an-tokantrano dia tsy inona fa ny fahatahorana an' Jehovah. Andeha ho jerentsika ireto toko sy andininy ireto. Ny ohabolana toko 14 andininy 9. Raha matahotra an' Jehovah isika dia tsy hisy hanao herisetra ao an-tokantrano. Izao ny voalaza. Ny fahatahorana an' Jehovah dia fiarovana mahatoky ary ny zanany ahazo fialovana. Raha matahotra an' Jehovah isika dia ho fiarovana ho antsika izany ary ho lasa fialofana ny tokantranontsika. Ny Salamo 120 andininy 15. Salamo 120 andininy 15 dia hoe Jehovah no mpiaro anao, Jehovah no fialofana eo amin'ny ankavananao. Jehovah no fialofany tokantranontsika voalohany indrindra, ka rehefa Jehovah no manjaka ao amin'izany tokantrano izany dia rehefa izy no fialofana dia anjary ho toeram-pialofana ny tokantranontsika. Ny fanirianay dia ho tanteraka amintsika izany hoe ny tokantrano tsirairay avy dia tokantrano ho lavitry ny herisetra, ho foana tanteraka ny fanaovana tsindra azo lena sy ny fanaovana teny maharary, herisetra avokoa izany, fa ho lasa toeram-pialofana ny tokantrano tsirairay avy. Andeha ho entintsika mbavaka
ny tokantrano misy anao. ry Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra noho ny teny izay natolotra ao anay. Nampianatra anay ianao fa ny tokantranonay tokony ho toerana anjakany ny fitiavana sy ny fiadanana. Ny tokantranonay dia tokony ho toeram-pialofana. Andriamanitro, mifona aminao izahay, fa matetika dia misy teny mahery, mety misy kapoka sy vono ary, mety misy tsy andrariny tanteraka tao amin'ny tokantrano nisy anay tsirairay avy. Ifona anay izany Andriamanitro. Amin'izao anio izao dia mitondra mbavaka izao tokantrano izao izahay. Aoka ny ianao no anjaka amin'izany tokantrano izany. Aoka ianao no homba izany tokantrano izany. Aoka ny fitiavanao no anjaka, ka ny fifandraisana rehetra ao amin'ny tokantrano dia fifandraisana izay anjakanao avokoa. Ka ho tsara ny fifandraisan'ny mpivady, ho tsara ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ho tsara ny fifandraisan'ny mpikarakara sy ireo mpitaiza sy ireo taizana ihany koa. Andriamanitro, midira an-tsehatra amin'ny tokantrano tsirairay avy ianao. Apetraka eo am-pelantananao ny fiainanay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mifarana hatreo ary ny fandarantsika tamin'ity anio ity. Mino aho fa nandray fanapahan-kevitra ny tsirairay avy ary hiala amin'izany herisetra izany izay niditra tamin'izany, tsy hiditra amin'izany izay mbola tsy niditra, ho arovantsika ho lavitry ny herisetra ny tokantranontsika. Dia mandram-peona ho amin'ny rapitso indray ary.